anapaka mamponareo ny ariavana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Afatra ho antsika, afatra ho antsika fiangonana. Izay raisitsika ao amin'ny bokin'ny Mika sy ny filazantsara nosoratan'ny Lioka Riavana amin'ity alahady ity. Afatra ho an'ny fiangonana. Ny fiangonana izay tsy iza fa ny mpaminany n'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Mazana riavana ny zavatra ho an-tsaintsika rehefa amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia hoe isika mila an'Andriamanitra. Ary izay ilay efa nanentana antsika hoe anatona an'Andriamanitra isika satria tena mila an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Amin'ity an'ity riavana sariko ny sainao. Mila an'Andriamanitra isika ary manome antsika tokoa Andriamanitra ny are-pahasoavana ary teny firifiry no efa nantefany teo antsofintsika, efa natolono antsika ary efa napetrana eo am-pontsika ao hoe valiny izany etahitantsika azy zany. Fa amin'ity an'ity riavana mba ilaza aminao Andriamanitra fa milanao izy. Milanao Andriamanitra fiangonana. Milanao Andriamanitra. Ary izany no afatra voalohany omenantsika amin'ity an'ity hoe ry fiangonana, inona moa no ilain'Andriamanitra? Ilain'Andriamanitra aminao. Inona moa no ilain'Andriamanitra aminao fiangonana? Andeha ho vakintsika ny Mika 3:7, ny 9 dia ny tapany farany. Amin'ny anaran'ny Tompo, mba hanambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotana. Inona no ilain'Andriamanitra aminao fiangonana? Ny valiny dia izao, anambara ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary eto amin'ny bokin'ny Mika riavana, izany sitrapon'Andriamanitra izany dia ny hoe ny anambaran'ny mpaminany, ny anambaran'ny mpaminany amin'ny olona ny helony sy ny fahotany, mba hialany amin'izany ary hiverenany amin'Andriamanitra, hialany amin'ny ratsy fanaony ka hiverenany amin'Andriamanitra. Fa inona ny zavatra nitranga sy niseho riavana tamin'ny andro izay namina an'iny Mika dia izao hoe tao anatin'ny fahalovana ny firenen'ny Joda, ny Israely koa azy, tao anatin'ny tsy fahamarinana, ny tsy rariny izay namparin'ireo mpitondra fanjakana, ireo lehibe teo amin'ny fiarahamonina izay nampahory ny vahoaka madinika tamin'izany fotoana izany. Ary teo anatrehan'izany dia izao naniraka ny tenin'ny Andriamanitra mba hampibebaka an'ireo olona ireo, fa tsy nanao an'izany ny mpaminany. Mpaminany maro no nirahan'Andriamanitra fa izao tsy nanao an'izany izy. Ary araka ny hitantsika eo amin'ny 5 eo, izao lazain'i Jehovah ny amin'ny mpaminany izay mampaniasia ny oloko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy hanina ao am-bavany kosa dia iantsoana anaovana ady masina. 9, koa izany no isiny ny alina aminareo ka tsy hisy fahitana, ary ny maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana, fa ilentika tsy hanazavany mpaminany ny masoandro ary ho maizina amin'ny andro. Vokatry ny tsy fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra marina izay nanirahana ny mpaminany dia azo lazaina hoe nakipon'Andriamanitra ny mason'ny mpaminany, tsy ahita intsony ary tsy ahafantatra intsony ny fahamarinana. Ka na dia mpaminany ihany aza ny anarany, tsy tonga tao amin'ny intsony ny tenin'Andriamanitra. Ry fiangonana, miantso antsika ny Tompo. Inona no ilain'ny Tompo aminao? Ny hijoronao mpanambara ny fahamarinana eo amin'izay sehatra misy anao. Raha miresaka hoe fiangonana riavana, kristianina vita batisa rehetra, izay ny fampianaran'ny fiangonantsika, ny atao hoe fiangonana. Fa ny sehatra angamba no samihafa, fa misy natao hitoriteny eny ambony pilipitra, fa misy natao hitoriteny ao amin'izay sehatra farany kely misy azy ao. Noho izany riavana tsy misy na dia iray aza amintsika afaka hiteny hoe tsy manana anjara amin'izany aho, fa samy manana ny manandrify azy tsika rehetra ho fijoroana, ho fanambarana amin'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra. Riavako malala ao amin'ny Tompo, raha mikombombavaka isika fiangonana, tsy ilaza ny fahamarinana eo anatrehan'ny fiarahamonina, eo anatrehan'ny firenena izay fantatritsika, anjakan'ny tsy marina ny tsy fahamarinana, anjakan'ny tsy rariny karazam-pahalovana maro samihafa.
fa jereo zavatra misy eto amin'ny firenentsika ry havana fety be dia fety be amin'izao fotoana izao misy eto amintsika izany ary raha mandeha ianao dia gaga mihitsy amin'ny fitiavan'ny malagasy fety ary ny malagasy rehefa manao fety tsy maintsy eo izy nareo mamaly azy tsy maintsy eo le mahamamo izay vao fety amin'ny malagasy zany zavatra izany inina atao faramantany tena isika ry havana ny tompona andraikitra izay mpikarakara nireny lanonana maro samihafa ireny ve sy ny tompona andraikitra izay manome vahana manome fahafahana anaovana an'ireny zavatra ireny moa ve iza amin'izy ireny tsy zanaky ny fiangonana iza amin'izy ireny no sahiteny fa tsy kristianina noho izany fiangonana mampahery anao ny tompo eo amin'izay sehatra misy anao sy anyrahany tompo anao na dia sehatra kely azy na dia ao anivon'ny tokantrano sy ny ankonana misy atsika tsirairay avy ao azy ahirato ny masonao teny mbola omen'Andriamanitra teny ianao holazainao napetrany eo ambavanao holazainao ambarao izany fa ndra ho tonga aminao no maizina tahaka ny mpaminany izay ambarany mika eto fa izany no hatongavan'ny alina aminareo ary dia tonga maizina ny mpaminany na dia mahandro atandro azy na dia mazava be zao azy dia tsy mahita ntsony lalaka lehany sambatra isika fiangonana ry havana mbola vangin'ny tompo amin'ny teniny sakalahady zao farafakeliny ary izany no iantson'ny tompo atsika ho faly mandray foana ve isika ho faly mitahiry sy manangona ho antsika fa hieromen'ny tompo atsika izany mba hijoroantsika mpanambaharany sitrapon'Andriamanitra analan'ny olona amin'ny ratsy fanaony mba hiverena no amin'Andriamanitra fa mampieritreritra atsika ihany koa mampandiny-tena atsika izay andefasan'Andriamanitra mpanompo ananatra sy anitsy izany mihitsy no asan'ny fiangonana ka raha ianao voakitikitika raha voatsindro ny tenin'Andriamanitra izay ampitondrain'ny mpanompony ianao sao ianao dia tezitra sao ianao dia miteny hoe za foana koa ny tao tenitenenina fa izany no asan'ny fiangonana dia mampandiny-tena anao izany hoe raha tsy mandray an'izany asan'Andriamanitra izany ianao dia mpaminany androtsorotsy ianao mpaminany anampy-tamby ianao amin'ny teny tsara lahatra amin'ny teny mahafinaritra tokoa izany sisa no hoeninao fiangonanao ny ilain'ny tompo aminao ny anambarany fahamarinany teny dia io teniny izay ampandrenesiny ianao matetika io hijoroanao vavolombelona ny fahamarinan'Andriamanitra ka hiantsonao ny mpiarabelona aminao hiala amin'ny faharatsiana ny faharoa ry havana ao anatin'izao bokyny mika izao ihany koa ahoana no ahavitan'ny fiangonana n'izany hoe fanambarana ny fahamarinan'Andriamanitra izany ny fanambarana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izany ahoana inona no hery hoentiny manatanteraka an'izany eo amin'ny tapany voalohany amin'ny andininy fahavalo ihany ry havana dia hovakitsika mika toko fatelo andininy fahavalo tapany voalohany fa izao kosa dia feny hoery dia ny fanahin'i Jehovah mba amin'ny rariny sy faherezana izany no hery izay omen'Andriamanitra ny fiangonana feny hoery dia ny fanahy masina fanahin'i Jehovah izany no nentiny mika ny joro dia ho anatrehan'ireo mpaminany ngezalahy izay ataontsika hoe efa mpaminany teo amin'ny tontolo izay misy azy efa nisy mpaminany teo mpaminany ngeza mihitsy fa tsy nanambarany tenin'Andriamanitra fa nandefa teny mandrotsorotsy an'ireo mpitondra ary isan'izany ry Isaia Isaia mpaminany raha hitantsika tsara raha mandinika amin'ny bokiny isika tsy dia mamelively izy ny mpitondra fa amin'ny ankapobeny izy rehefa miteny firenena mavesatrelika olona mpanao ratsy olona mpanao meloka izany ny ambarany Isaia zany amin'ny ankapobeny fa eto imika dia tonga mihitsy hiteny amin'ny mpitondra fanjakana imika izay morastita moa no filazan'ny mpanoratra azy eto avy any ambany vohitra kely 20 kilometatra eo miala an'i Jerosalema no misy azy fiaviany zany izany mpaminany kely izany no tonga eo a Jerosalema anambara amin'ny mpitondra sy ny mpanapaka ny tanàna fahadsoany sy ny fahotany ary teny amin'ny olona izay efa zatra teny malefaka teny mamy manome toko sy fanantenana ry mika eo fa iza moa ianao mba miana-kendry
mpaminany ngeza lahy reo fa tsy samy teny ny fahotan'ny mpitondra fa izy ianao zay olona tsy fantapantatra ty hoe avaiza sa avaiza ianao tonga eto dia seho miteny ananatra ny olon-dehibe ry avako malala ao amin'ny tompo raha ny herin'ny mika raha ny maizy azy tsy vitany zany ary tsosa izy fa no ny herin'ny fanahy masina ny fanahin'i Jehova no ao aminy ka izany no nijoroany sy nahasahiny nanambara ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ry fiangonana mova tsy efa nomen'ny tompo an'izany isika efa nomen'ny tompo ny fanahiny isika ary izay tenenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy fanahy osa fa fanahy mahery sy fitiavana izany nataon'Andriamanitra ao anatinao ry fiangonana mba hitenenanao hijoroanao hampahasahanao anaovanao an'io asa izay an'rahan'ny tompo anao izay ilan'ny tompo anao io dia ny fanambarana ny sitrapony ny fanambarana ny fahamarinany ampialany olona amin'ny fahotana nomeny ianao ny fanahy masina iantehery ary iankino tanteraka izany fanahy omen'ny tompo anao izany fa fanahy masina mampiteny ary mahatonga anao afaka mihoatra ny toe-javatra izay mety mangeja anao izay mety manakana anao tsy ahafahanao mitoro ny fahamarinana io fanahy mahery ary ametraka eo ambavanao ny teny rehetra izay ambaranao sy tenenao ry havana malala rehetra amin'ny tompo ry fiangonana malala ny fanahy masina izay ao anatinao tahaka ny fahafantarantsika isika izay mety hoe mahatsiaro kely hery indraindray tsy afaka mitsangana tahaka ny volana isika volana dia tsy mazava fa inona mahatonga azy ho hitantsika mazava tarafin'ny masoandro rehefa mandray ny taratry ny masoandro izy dia izy fa manazava antsika itsika tany izay tsy manana fahazavana ihany koa dia tahaka izany isika ry havana tahaka izany isika kristianina mety kely hery isika mety hoe anontany tena fa iza moa no afaka hitsangana anambara amin'ny fianakaviako enona dia fianakaviako azy fa tsy mety io fombafomba fanaon'io mbola manaraka fomban-drazana io zaza tena hoe tsy mahay miteny amin'izy ireo fa zareo mahay mikabary be dia hainy daholo ny mandahatra hoe ka zao ny anton'io zao ny amatonga an'izao tahaka ny volana isika tsy afaka ny anazava ny tenantsika fa tarafin'ilay fanahin'Andriamanitra izay efa namenona antsika ry havako malalo raiso izany hery omen'ny tompo anao izany raiso izany fampaherezana omen'ny tompo anao izany asahinao mijoro hitaratra ny ankohonanao hitaratra ny fianakavianao hitaratra ny mpiarabelona aminao andraisan'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra izay te hanazava antsika izay ao anatin'ny aizina tsika ve tsy mandinika ry havana amin'izao fotoana izao ane ny olona inge zao efa samy makao azy samy manao izay tsy atapaka ny rambony fotsiny eo amin'ny fiarahamonina io e samy manao izay atafavoaka ny lohany fotsiny amin'ny zavatra rehetra iainana dia na isika kristianina azy fa iza moa mameno an'ireny trano fandizana sy fialam-boly maro samihafa ireny iza moa no mameno an'ireny toerana fimamona isan-karazany ireny raha makeny analakely ianao zao rehefa arivariva eo fa iza moa no hitanao eny le zanantsika mameno ny W am-piangonana ihany izany ve ny hitantsika sao dia tsy mbola nandray tsara ny fahazavana avy amintsika izy mba hahafahany manohitra izany aiziny manarona ny tontolo manodidina azy izany le avako malala ao amin'ny tompo sahy ianao mijorofa fanahy mahery dia ny fanan'Andriamanitra no efa nirahany ho ao anatinao ampahery anao azahoanao mitsangana anao ny asan'Andriamanitra dia ny fanambarana ny marina ampialany olona amin'ny fahotana fa ny ao amin'ny lioka ry havana no afatra fara no antsika amin'ny tian'io ity dia fampitandremana ny zavatra tokony hitandremantsika fiangonana lioka toko voalohany 5:10 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy ary tsy sotro divay na toka sady ho fenona ny fanahy masina hatrany akibondreniny azy fikasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ry havana dia ny ameno antsika ny fanahy masina eto dia ijaonina mpanao batisa ity zaza ho teraka ity izay lazain'ny tompo amin'ny Zakaria rainy hoe ho fenona fanahy masina
atrany ankibondreniny. Zany ny fikasan'Andriamanitra amin'ny olona tsirairay avy. Ameno antsika ny fanahy masina. Eto zany ry havana, ny zavatra tokony hitandremantsika fiangonana dia tsotra. Tandremo mba tsy anome toerana. Tandremo sao manakalo ny toeran'ny fanahy masina amin'ny zavatra hafa. Eto zao Jaona mpanao batisa dia tenenina hoe tsy sotro divay na toaka. Ina aloha voalohany Eliana ekipo sa le efa misotro. Tiako tenenina hoe any ekipo izy dia efa feno fanahy masina. Fa rehefa teraka izy vao hoe tsy misotro divay sy toaka. Ny tiana iaviana ry havana dia tsotra. Efa feno ny fanahy masina isika. Dia anjara antsika ny mitandro ny toeran'io fanahy masina io ao amintsika. Zao ry vokovokom-banga. Vokovokom-banga mantsy no tompon'ny alahady zany amin'ny tian'io ity, antsika mbavaka. Tsy hoe tsy misotro toaka ianao, tsy misotro divay ianao mba ho fenona ny fanahy masina. Fa satria ianao feno ny fanahy masina dia fitandrovanao an'io fanahy masina ao anatinao io, ny mahatepolo ny fanahy masina anao dia tsy misotro divay sy toaka ianao satria maninona? Mamono an'ilay fanahy masina ao anatinao. Maka ny toeran'ny fanahy masina ao anatinao, ilay zavatra ampidirinao ao hibaiko ny fiainanao. Mampahery antsika ry havana zany. Efa nomenantsika ny fanahy masina tsisy fepetra afa-tsy ny hoe mino an'i Jesosy Kristy ianao dia mandray fanahy masina. Mandray fanahy masina ianao. Ary eto isika fiangonana dia anterina fa nomen'Andriamanitra antsika ny fanahiny. Ary zany fanahy izany izay mitoetra ao anatintsika dia antsika kosa no antsoin'ny tompo ankehitriny. Sao isika dia manakalo manome ny toeran'ny fanahy masina ho an'ny zavatra hafa. Fa tsy ny toaka sy ny divay ihany anie, tsy ny zava-mahatomelona ihany anie maka ny toeran'ny fanahy masina e. Fa ny vola koa anie maka ny toeran'ny fanahy masina e. Rehefa ny volanao mampiteny ianao fa tsy ianao, tsy ny fanahy masina. Rehefa ny voninahitra ao no irerehavanao sy tenenanao fa tsy ny fanahy masina mampiteny ianao. Rehefa ny firazananao no mampiteny ianao hoe zay izao, zay izao, zay makatsy, fa tsy ny fanahy masina. Dia efa voasolo koa zany ny toeran'ny fanahy masina. Dia mampahery antsika ry havana, mampahery antsika. Ary iantson'ny tompo antsika dia izao hoe tandremo. Tandremo ilay fanahy masina efa ao anatinao. Tandremo mba tsy hisy zavatra hafa hisosoka ao anatinao, hisongona n'ilay fanahy masina. Fa fanahy masina io efa nampitoerin'ny tompo aminao. Tandremo. Sao misy zavatra ampidirinao ao, hamono ny asan'ny fanahy masina, na hanala mihitsy ny fanahy masina ao anatinao. Afaka malala ao amin'ny tompo. Afatra telo no nomenantsika tamin'ny taona ity. Afatra ho antsika fiangonana, isika fiangonana izay fatratra amin'ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra. Isika fiangonana izay fatratra amin'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Isika fiangonana izay fatratra amin'ny fifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa io ihany no lalana izorana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia izao hoe ianao meteza irahan'ny tompo, irahan'ny tompo anambarana izany tenin'Andriamanitra dia ny teny fahamarinana. Fa mbola marobe ireo milomano ao anatin'ny fahalovana, ao anatin'ny fahotana miandry antsika fiangonana izany. Aza mikombombava eo anatrehany izany, atombohy eo amin'ny ankohonanao zany, eo amin'ny sehatra misy anao rehetra, mijoroa amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary tsarovy fa ny fanahy mahery no efa nirahan'Andriamanitra ao anatintsika ho herintsika ahavitantsika an'izany dia ny fanahy masina. Ilay fanahin'Andriamanitra mahery ametraka ny teny eo am-bavanao, ahafahanao manambara ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary izao tandremo, tandremo sao sodoka ny zavatry ny tany ka ampiditra ao anatin'ny fiainanao izay mety hamono ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao. Fa efa nomen'Andriamanitra fanahy ianao, tandrovy izany mba tsy hiala aminao. Ho azy irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Amen.